Hiditra ao anatin'ny tontolon'ny fahasalamana indray kosa isika ho fanatsarana ny tontolon'ny fahasalamana ny reny sy ny zaza dia nikarakara atrikasa izay nampitondraina ny lohahevitra hoe arivo andro voalohany ho an'ny zaza ny Institut Nestlé Afrique, ny ministeran'ny fahasalamana ary ny somapeda natao tetsy Anosy moa izany. Misy vokatsoa maro tsy tambo isaina eo amin'ny fahasalaman'ny zaza sy ny reny ny sakafo tsara kalitao amin'ny arivo andro mandritra ny vohoka hatramin'ny faharoa taonan'ilay zaza. Io ny fantatra nandritra ny atrikasa izay nokarakarain'ny Institut Nestlé Afrique, ny ministeran'ny fahasalamana niaraka tamin'ny somapeda ary nitototsaina tetsy Anosy androany. Arivo andro voalohany ho an'ny zaza, io ny lohahevitra nentina tamin'ity atrikasa ty. Mikaroka zany natsapa fa hoe ratsy sakafony reny zany na eny ampiandohany reny mbola tsy be voka ary izy raha ohatra ka misy faratsiny ny sakafo tsy fampiny sakafo reny ka rehefa be voka izy aty aoriana dia izay zavatra izay zany miteraka zava-dratsy voalohany eo amin'ny voateraka ny zaza zay no atao hoe à court terme zany hoe eo amin'ny fitombon'ilay zaza mbola ao anatin'ny kibony reny zany dia fa misy fiantraikany afaka taona maromaro aty aoriana zany na 10 taona na 15 taona na salam'izay mitranga zay aretina ohatran'ny diabeta zay fantatra atsika mazava tsara eo koa hoe ny fitombony raha le hoe hypertension ohatran'izay izay zavatra reny moa tsy taloha dia tsy fantatra fa rehefa nataony fikarohana ny siansy moa miroso ihany ka rehefa nataony fikarohana fa dia hita misy fifandraisana kaiky mihitsy zany io zavatra roa io zany. Tompon'andraikitra ara-pahasalamana misy 500 avy amin'ny faritra maro manerana Anosy miaraka amina pediatra avy eo amin'ny Nosy Maurice sy Seychelles no nikandofo nandritra ty atrikasa ty. Atrikasa fahatelo teto amin'ny faritra ranomasy Indiana ary ny fanakalo traikefa sy fahalalana mikasika ny sakafo mahasoa ho amin'ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza.